Aty amin'ny hôpital de sœur zay zao a mandefa lacrymogène zareo mitifitra zareo aty amin'ny hôpital de sœur aty amin'ny hôpital io ny hôpital la aty Abitsabo Mikambana mamon'olona aiza président zany mitifitra zareo a reny tifitra mamon'olona tifitra aty amin'ny hôpital Mikambana antsika zao a mitifitra zareo mitifitra zany mitifitra zareo mitifitra aty amin'ny hôpitaltsika zao a hôpital Mikambana mitifitra lacrymogène zareo aty amin'ny kaikin'ny hôpitaltsika ty akaikin'ny hôpitaltsika zao a mitifitra zareo ito mitifitra zareo je sais pas misy aperçu kely a ao anaty vidéo rehefa mijery nareo fa mitifitra zareo bala réel no tifiran zareo tanareo eto ny hôpitaly bala réel no itifiran zareo mandefa lacrymogène amin'ny hôpitaly eo amin'ny hôpitaly en face hôpital je sais pas quel genre de président lehibe any foloarinda no manome alalana mandefa lacrymogène amin'ny hôpitaly tsy haiko ianareo zany mipopoka zany ianareo zany za moa zany rehefa misoka de mbola lalapoza fa aty ny akatsany ambony ary eto amin'ny ary tsy haiko hoe inontsika zao aty ambanin'ny akondro je sais pas mbola misy ary roa avy any akondro aty eto amin'ny hôpital Mikambana mandefa lacrymogène zareo samy putain je suis tellement vénère là za tsy matahotra satria ho an'ny firenena ny zavatra ho atao zoako zoanao no takiana aty ianareo tsara zany aty amin'ny hôpital Mikambana zay zao là je suis tellement hitanareo tena andeha nakongrena androany naika tsy nandeha any fotrany hoe mampiseho zany zareo hoe zay tsy maninona zany mampiseho zareo hoe zay tsy maninona zany ty amin'ny hôpitaltsika zao partage ty vidéo ty aty amin'ny hôpital Mikambana antsika zao mitifitra zareo mitifitra mandefa lacrymogène akaikin'ny hôpital je sais pas olona inona manao an'izany olona inona no mandefa lacrymogène eto amin'ny hôpital ty apartiana akatso ty ambanimbany ty atsiadana ety misy ana amin'izao eto amin'ny hôpital Mikambana mandefa lacrymogène sy balle réel zareo atao vidéo tamin'ny voalohany vidéo dia efa nisy le izy za moa zany mitsoka aloha mandrapila midamina le izy tranelakela trano barageny zareo daholo je sais pas pourquoi taiza zareo tamin'ny olona nisy nandroba ohatrany hoe tsy niteny zany ohatrany hoe mandona be amin'ny foko le izy taiza zareo tamin'ny reny zavatra rehetra voarobo reny taiza reny lacrymogène reny taiza reny balle réel reny je sais pas tiako misy teny zao any mitady raranareo mitady raharaha zay ho an'ny taranakay ty anomana zavatra tsara ho an'ny taranakay zahay tompoko fa dia fa zay aloha zany misy ny mpamiretana antsika olona tsy nianatra dia aty amin'ny hôpital io hôpital Mikambana ty atsiadana ety dia fa lacrymogène en face de zareo je sais pas hoe fala zany mbola izy zany tena moa zany atody miady amam-bato tsy afaka mivoaka ato sarera miafinato fa tsy haiko reto fa tena zany ianareo zany mpianatra ny tanora mitaky ny zoany hitsakitsahana tanora miaro ny zoany
tsy maintsy mitoty satria andihizandry zareo ka andihizandry zareo tsika hoe ay zay zay resy eo fa zay koa tsy maneky lombenana zay tsy maneky resy taebe andro tia Ramsea tsisy tsovy eo aty tsisy tsovy eo aty amin'ny hôpitaly aty amin'ny hôpitaly mbola be dia be nalefako vidéo kely reo zareo reo tifitry reo reo le mpamono olona eto Madagasikara reo misy maratra ve mpamono olona reo tsy haiko fa reo mpamono olona reo mpamono olona eto Madagasikara tsy aloha fa tapahako tsy lefty. Hello guys, this is Ephraim. I'm from Madagascar and I'm living in Dubai. Today I want the world to know what is really happening in Madagascar. Madagascar is in pain, suffering, crying. They need help. Dear Generation Z in Madagascar, this is our time to stand. Guys, enough is enough. Enough is enough. We have protested not for political parties, but we have protested for basic human rights, such as electricity, water, and insecurities. But what does the government answer us with? They answer us with guns and violence and put us in prison. Anyone telling the truth in public must be put in prison. Why? This is violence of human rights law. Dear Mr. President of Madagascar, Andry Rajoelina, you call this government democracy? How? Where? We need freedom. You say that we're poor and happy? Who in the world is poor and happy? Will you be poor and happy? Dear Generation Z in Madagascar, guys, enough is enough. We're fighting for our freedom. We're fighting for our basic human rights. It's now or never. Go ahead. Go forward. These protests today is for the sake of your future tomorrow. If you don't stand for your right today, then forget about your future tomorrow. This is our time to stand. This is our time to fight. If not now, then never. Who's gonna fight for us if we don't fight? Who's gonna stand for us if we don't stand? We're not asking them something difficult to do. We're not asking them what they promised us. They promised us to make Madagascar like Miami, Paris. We're not asking that. We're asking for water and electricity. We have been silent. We gave them time. We have been understood. But now we have to stand for the sake of our future. We're in danger. Human being without water is in danger. How can you throw tear gas in a hospital area? Imagine how many babies died. So please, enough is enough.